naneho hevitra mikasika ny fiainam-pirenena ny mpikambana teo amin'ny kongresy ny tetezamita teo aloha izy ireo izay matsiaro fa tsy vita ny asa nanomanana ny repoblika faefatra ary vonina ny tondra ny anjara poliky ny AMCT ho fanarenana ny firenena. Vola Ravavy sy Tsirra Coutorsan. Betsaka ny tokony harenina ny fiainam-pirenena hoy ny mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita teo aloha. Manoloana dia tsy taza-potsiny fa hitondra ny anjara poliky no an'ny fanarenana izy ireo araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo androany. Maro loko tokoa zahay, ao ny mouvement samihafa, ao ny entité, ao ny fikambanana, ao ny atoko azy. Tsy naharisakana anay ifandray tanana izany raha voananangana ny AMCT zahay. Ny raha nanao mpanao gazety taminay izany tao amin'ny conférence de presse nataony voalohany. Ary mbola tohizinay izany dia mbola hitanareo ary mafisy ny namana teo fa tena maro loko tokoa zay nefa tsy mahasakana anay sombokevitra ka ny zavatra mahamay anay zany dia ny hoe tonteraka ve ny zavatra efa ny raha nanapaka tao nahatsapa zay fa mbola misy kely hoy mpandrafitra ka zay misy kely hoy ny mpandrafitra zay nahatonga anay nanao fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy holazaina araky ny fitakiana taminay hoe inona ny hevitrareo ka zay hevitra zay zany a zarainy amin'ny alalany atotantaratasy zay atolotra anareo satria tsy hoary voavaly atsipriny ny zavatra takiny resaka toy izao. Ka ny olona tsy mahay miaina an'izany fihavanam-pirenena malagasy zany satria mety tsy fantany zany teto ambony kianjan'ny Madagasikara dia aoka izy manaja tena fa hafa mihitsy zany malagasy zany raha midiny amin'ny quartier mametra tongotra eny amin'ny fiainany voaka malagasy tena izy ianao fa matoa ianao tsy mahay an'izany tsy teto zany ny tongotrao. Anisan'ny takia mpikambana amin'ny kongresy ny tetezamita teo aloha ny fanavozana ny fitantanana ny raharaham-panjakana, fantsiana tsikelikely ary fanarenana ny toe-karena. Nisongadiny indrindra ireo rehetra ireo nandritra fifainana tamin'ny mpanao gazety androany teny Sonerano.